Masirma tsekty zany zanakanoy mama mamboaranonakahita izy io koa fa mipoatranao anamboariko tsara zegny izy io ndraiky mbala tsendrika amidon fa ambesy ndraiky koragna aminany azany ni mama anao zegny tiany lehilahy io anao mindao fa zo manambola mbala mirere mandreny ny zanany mitsy ny ataony fitaovana ataony fitadiavam-bola amidy azahoany fananana na de mbola tsy ampitona alefa manambady foana mbola tokony lalao ampanavina zay tsy fanao tsy mandany ampitiavana zay fiatsonana atao zany le olana saina ary naneo hevitra kalalahana tsy ampiavy ambana zany amin'izay fifanakaroza-kevitra zay ary tao anatin'izy dia nivohitra ny olana zay iaina amin'ny fianakaviana nivohitra ny elanelana nisy eo amin'ray aman-dreny sy ny zanaka dia samy namoaka ny hevitra namoaka ny eritreritra hoe inona no fomba atao mba hivirenan'ny fiainam-pianakaviana amin'ny mahafiainam-pianakaviana anazy mba hisiany fifanajana eo amin'ray aman-dreny sy ny zanaka mba hisiany fifampitondrana mendrika eo anivon'ny fiankonana ary mba hampiena ny eritreritra eo anivon'ny fianakaviana maro dia maro ny hevitra zay nampitaina teo ny eritreritra ara-batana dia ny eritreritra ara-nofo ny eritreritra ara-tsaina dia ny fanaovana tsinotsinona zany reo zany tena matetika ivozana zany am'le hoe reo zany ny eritreritra misongadina izay hoe amehezana an'izay hevitra zany maro ny sosikevitra izay hoentina iarovana ny ankizy tao anatin'le fanakalozana hoe zanay zany hoavondrona zany reo sosikevitra reo ary hoentina hifampizarana indray zany mba hijerevana hoe inona midingana manaraka tokony hoaroso mba tsy hoe androany mitapitra androany fanentana nao fiarovana ny ankizy zay miatomboka ny anivon'ny fianakaviana fa hitohy hatrany zany eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny firenena hatrany isorana ny ambaratonga fahefana rehetra zay nanatrika isorana ny équipe ny CEV ao anatin'ny SOS Village d'Enfants izay ataoko hoe tsy niketsoka zany fa miezaka hatrany mitady hevitra hoe inona ny tokony ho atao inona ny fandraisana anjara ao anatin'izay fitondrana anjara publika amin'ny fiarovana ny zaza zay dia ataoko hoe FDB ngamba zay hoe fametrahana ny lanjan'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarovana ny zaza ao amin'ny herisetra zay dia nonay fa zay zavatra natao teto dia hiampita any anivon'ny fokotany any anivon'ny fiarahamonina eny anivon'ny faritra rehetrarehetra eny anivon'ny eraky Madagasikara zany mba samy mandray anjara tandrify anazy eo amin'izay fampivondronana indray ny fianakaviana izay ary hiaro hatramin'ny farany amin'izay herisetra mety atao amin'ny